Moleo amin'izay fitokonana izay dia ampitsahatra ny asany ihany koa manomboka ny alarobia ho avy izao ireo mpiasa eo anivon'ny kompania pitaterana Air Madagascar izay mahita fa misy ny famonoana ankolaka ny Air Madagascar. Mitaky ny fampiarana tanteraka ny politika ny orinasa tsara tantana ny mpiasa eo anivon'ny kompania pitaterana Air Madagascar ka ampitsahatra ny asan'izy ireo manomboka ny alarobia 1 Mey ho avy izao raha ny fampitam-baovao nataon'ny Radorabalala androany. Eo ihany koa le hoe fanitsakitsahana ny mpiasa. Eo no ohatran'izany ny assurance retraite prime de fin d'année izay volan'ny mpiasa madiodio nefa tsy nomena ny mpiasa hitaky an'izany rehetrarehetra izany fa indrindrandrindra izany rehefa feikevitra izay fantsoniavina dia le resaka hoe orinasa tsara tantana sy ireo fanantanana ny mpiasa tamin'ireny directeur ireny ihany. Dia izay izany no fanampian'izy ireo anay ka dia hitsaka tsy hiasa zareo manomboka ny alarobia ary tsy hiverina hiasa raha tsy efa azo ny fitakiana rehetra. Sarotra ny teny hoe mpiasa arabe samy manana ny heviny. Nandritra ny fitokonana izay nisy tamin'ny herintaona dia nambaran'ireo tompona ndraiky mpanjakana fa $10 isan'andro no fatsiantoka ateraky ny fitokonan'ny mpiasa eo anivon'ny kompania Air Madagascar. Ho an'ny Radorabalala sy ny namany dia tokony asiana mangarara ihany koa ny ofan'ny Airbus sy ny vidiny ATR namidy ary naverina nofaina indray. Io Airbus A340 mipetraka eo Ivato azonareo alea $350,000 angeny io fa io atomboy amin'ny $3,000,000 dia fantatra fa vola be zany efa $1,750,000 zany. Dia nefa amin'izao fotoana izao zany ny mpiasa ny manefa an'izay fa 5 volana izao io zany naloha fotsiny tao ary eto mbola manitrikitrika aiza ny vidy le ATR izay namidy ary averenina nofaina satria le contrat hita dia misy vola $13 millions mahery. Raha ny fahitan'izy ireo azy dia tsy afa-manoatra ihany koa ny tele-generalin'ny kompania Air Madagascar fa manatanteraka izay baiky ny fitondrana fotsiny ihany.